Nofoanana indray ilay fameram-bidy na prix plancher izay nametraka ho aotra faingo $550 ny ray giga octet amin'ny internet eto Madagasikara. Niatra nanomboka ny 2 aprily ny fiakarana saingy niatra nanomboka ny 20 martsa kosa. Raha tsy aivina no niova ny sarany sy ny tolotra nataon'ireo mpandraraha amin'ny finday na opérateur téléphonique ka nofoanana avokoa ireo tolotra mantambazotra sosialy ary navadika ao internet feno. Nidangana be io saran'ny io raha fimenomen'ny mpanjifa manerana ny nosy, lasa mora lany. Ka fanontaniana mipetraka ny hoe anao tsindry amerenana an'io amin'ny sarany teo aloha ve izany ny fanjakana raha nanafoana iny prix plancher iny. Nisy moa ny fampararana ny aprily 2024 ho famerana amin'ny antonony ny vidiny tahaka ny any amin'ireo firenena afrikanina, saingy tsy nifanaraka firy tamin'ny votoatin'ny fanarahana natao ny vidiny nataon'ireo orinasa fa lasa nidangana hatrany. Lasa misy makatombony $100 hatramin'ireo mpivarotra fahana eny rehetra eny. Saran'ny internet zaka ny vahoaka malagasy ihany no atao raha ny nambaran'ny minisitra Tahina Razafindramalo nampitaina tamin'ny haino amanjerim-panjakana ny alahady lasa teo raha tiana iroborobo ny tontolo nomerika. Tokony hanaraka izany ny tolotra izany hoe rehefa nofoanana ilay prix plancher dia miverina amin'ny sarany taloha zaka ny vahoaka ny saran'ny internet.